Raha ohatra ianao ka manam-pikasana ny ho atia Etazonia tsy ho atsy, na ianao hamangy havana, na ianao hiasa, na ianao hianatra kanefa mbola tsy manana an'ilay zom-pirenena Amerikanina dia mety mahaliana anao ity vidéo ity satria nisy vaovao vao nivoaka momba ny fifindra-monina aty Etazonia. Mety hanampy anao koa nefa ilay izy amin'ny hoe ahoana ny fomba ataonao mba hatsaratsara an'ilay application anao amina visa anankiray ao amin'ny ambasady ao. Disclaimer. This video is for informational and educational purposes only. I am not an immigration attorney or a government official. The views shared here are based on publicly available news and personal interpretation. For legal advice or visa-related concerns, please contact a qualified immigration lawyer or the official U.S. Immigration Services. Ny Departementa Amerikana misahana ny fifehezana anatiny zany dia namoaka fanambarana fa hoentitra kokoa zareo amin'ny mahasotsivana rehetrarehetra ho an'ireo olona izay manam-pikasana ny hiditra ny teritoara Amerikanina zany. Zany hoe misy mahasotsivana ho apetraka zareo, efa fomba fanaon'zareo moa izy ity fa zao zany izy vao ataon'zareo entitra kokoa. Ny zavatra ho ataon'zareo nanambara zareo fa hijery ny aktiviteanao rehetrarehetra amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy anananao rehetrarehetra zareo mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra raha afaka miditra ny teritoara Amerikanina ianao sa tsy. Inona amin'ireo zavatra ireo zany mety ho jerena? Ny zavatra ho jerena dia hoe ny aktiviteanao rehetrarehetra amin'ireny tambazotra sosialy anananao ireny dia misy fifandraisany amina acte terroriste zany. Zay zany zavatra ho jerena. Ny anankiray dia hoe ny olona arahanao na ny karazan'olona na groupin'olona arahanao via manindrahindra ny fikominana miantso olona hikomy sy hanonga-panjakana, indrindraindrindra miantso olona hikomy hanohatra ny foto-kevitra sy ny fomba fijery ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ireo zany karazana zavatra ho jeren'zareo amin'ny tambazotra serasera anao sy ny zavatra rehetrarehetra ataonao amin'ireny zavatra ireny. Inona ary zany ny tokony atao raha ohatra ianao ka efa eo andalam-panaovana an'izay application ana visa izay na koa hoe anova ny statut anao ianao efa aty Amerika zany ianao fanova ny statut anao satria mandalo an'izay sivana izay daholo ny olona rehetra izay mbola tsy manana ny zom-pirenena Amerikanina, indrindraindrindra ho an'ireo olona mbola any ivelan'ny Etazonia. Fa mialohan'izay nefany dia tiako tsindriana kely hoe nanambara koa zareo hoe ity fanovana ity zany na ity fanapahan-kevitra ity dia natao ampivoarana an'ilay prosesina fifindra-monina mankaty Etazonia sy hanatsarana ny filaminana aty Etazonia, ny fandriampahalemana aty Etazonia zany indrindraindrindra ny filaminana anatiny. Dia tiako tsindriana ihany koa nefany hoe raha amin'ny ankapobeny ny tambazotra sosialy indrindraindrindra rehefa ataonao privé ilay izy dia ohatran'ny karazana hoe fiainanao manokana zany ilay izy. Kanefa nohon'ny fivoaran'ny teknôlôjia, nohon'ny fivoaran'ny fiarahamonina, fitombon'ny fiarahamonina sy ny sisa dia lasa anisany fitaovana anankiray hijerena na hoe mahasotsivana anankiray afaka ampiasain'ny gouvernemanta anankiray io hijerena hoe afaka miditra amin'ny teritoaranay ve ny olona anankiray sa tsy. Dia izay zany no mahatonga an'zareo manao an'izy ity. Ka raha ohatra ka hoe amin'izao fotoana izao ianao manao application ana visa, na io hiasa, na hianatra, na juste hoe hamangy fianakaviana sy hamangy namana ho akaty,
na ihany koa hoe nahazo opportunité ianao na fanararoatra anankiray mba ahafahana mahazo an'ilay green card dia hanao an'izay visa izay dia mila mijery manao audit ny profilanao zany ianao amin'izao fotoana izao. Jerena daholo hoe inona avy ny activité nataoko tato mifanaraka amin'ny idéologian'zareo ve le izy idéologian'zareo amin'izao fotoana izao ny fomba fijerin'zareo amin'izao fotoana izao sy ny sisa sy ny sisa. Mila atao an-tsaina koa nefa fa tsy ny zavatra postenao sy ny zavatra commentenao ihany no hojeren'zareo, hojeren'zareo daholo le hoe karazan'olona inona no arahanao amin'ireny tambatrotra serasera sy sosialy ireny, groupin'olona manao ahoana sy manao ahoana no arahanao. Izay zany mila anaovanao audit. Tandremo nefany fa betsaka ny mpianatra sy ny olona izay nanao posta efa tany amin'ny taona maro lasa tany nasorin'zareo ny visan'zareo satria no heveriny hoe olona mety hanimba ny fiarahamonina aty États-Unis dia indrindra ny insécurité sy ny sisa ireny olona ireny. Izay zany mila jerenao zany izay zavatra anankiray izay. Raha ohatra ka hitanao hoe nanampy sy hitanao ka hoe manampy ny namantsika izay mieritreritra ny akaty États-Unis ty vidéo ty dia aza misalasala ny mizara anazy. Aza misalasala ihany koa manontany fanontaniana na eo amin'ny commentaire zany any amin'ny hafatra miafina fa dia eto amin'ny pejy miezaka ny manome information atsika mba ahafahantsika mandray décision tsaratsara kokoa zany manoloana an'ireny actualité ireny. Raha ohatra zany ianao amin'izao fotoana izao eo ampanaovana visa sy eo ampanaovana an'ilay zavatra rehetrarehetra lazaiko teo dia mila manaraka akaiky an'ity vaovao ity ianao, manaraka amin'ny fizotrany hoe ohatra ny ahoana ny fiovana. Dia izay ny tiako resahana androany somary fofoy kely ilay izy fa amin'ny manaraka mety handeha amin'ny atsipiriany fa mazotoa ary.